Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny famononan'ny afon'ny olona sasany dia tsaroa fa tsy ampitombona ovinana ny firehitry ny afonao. Inona ny tiana ambara? Misy ireo olona mieritreritra fa ny fanambaniny na ny fanalany baraka ny olona sasany izay tsy nanao ratsy azy akory dia hahatonga azy ho tsara sy mirapiratra eo mason'ny olona. Eny, mety mirapiratra ivelany ihany izy, saingy maloto tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Ka na ho ela na ho aingana dia ho vasoka sy ho simba iny famirapiratana sandoka iny. Ny fanaratsianao ny hafa tsy hahatonga na ho tsara novinanoviana. Eny, aoka ny famirapiratany marina izay maharitra mandrakizay no hamiratra eo aminao, fa tsy ny famirapiratana sandoka izay mielona ka mora vasoka sy olao ary animba ny fiainanao. Ahoana moa voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Isaia 45:9. Sanandro mufunaina raswawampu fazamalaina fatumuchani andriza Takido enuyane nabuku mianu wiza saya mahayet anguvizo Ankizy mahay makatu. Ankizy malagas maminatra manitra. Ankizy malagas mahovo izao tontolo izao. Akory aby ny kolonga madinike, salama aby va? Anay mpikarakara ty fandarana ho anara-kolonga ty dia salama aby tsamana. Eny ary e, zay no ela fa andeha hiaraka iainy ty tantara iray ty sika. Ao alefa asoarana manarila, izy mantsy no miangala ny lafin'ny teknika. Mandresy Tantara no soratany anitra ny Irina Arivony, andrenesana ho an'ny Danta, Nary, Zoanitra ary José. Nenyo, ahoana? efa vita homana tsara dia efa sasa madio be fa inona le netsoniny ateo? Ay, zao rery salama. Eny tompoko. Irahako ividy fangaron-doaka ianao dia tsy mepita rabe fa eo amin'ny madamy bebe ihany ianao metsina. Ka inona nefa le hovidiako e? So dia sarotra be ko. Aza matahotra ianao efa nisoratako daholo ka. Reto efa nisoratako reto daholo hatramin'ny vidiny dia tsy sahirana ianao amin'ny famerim-bola tokony raisinao e. Ay ve, ao hoe jereko tsara ny taratasiny neny. Zao Eny tompoko. Karaoty rotoko 700 ariary. Hitanao tsara io? Tongolo 200 ariary. Tongolo oignon io dia poireau 200 ariary. Oay, dia sira ray sachet ariary 100 dia tiny vola 10 ariary no entinao, izany hoe 700 ariary ny totaliny zavatra vidinao dia 300 ariary izany ny famerim-bolanao. Ay, oay, mazava tsara reto roneny 300 izany ny famerim-bola. Izay mihitsy.
dia tsy mepitarabe io alay vao amin'ny fitoerana eo ny arona angana ianao lasa ary neny andao ary salama ay ve lalay manaonsy efa miantso mafy veranga zay dia tsy hennosy mihitsiny manahoany salama ary aise iraha nenay andeha vity fangaron-dokako afaka miaraka amin'seve tsy maninona ka sady vetivety fotsiny ange so maika hanao zavatra hafa aloha sady efa nisoratany neninay tsy na zavatra rehetra hovidiana dia mora fotsiny ka aiza zany andeha hividy tsika tsy mandeha lavitra ka eny amin'ny madamy bebe ihany fa tsy mahazo mepitarabe ay viaka kely zay tsika dia efa tonga inona no toanareo mirahalahy zay te tompoko ny taratasy ny soratany neninay efa daholo le hovidiana aiza hoe ao hoe ho jereko ireo ay reto zany dia tia ny famerim-bolanao tompoko amin'ny sotra tompoko dia mampamangy any amin'ny eninareo any sotra betsaka eny ary andao amin'izay hodiny lalahy andao arany fa maninona ary se midanako ohatran'io fa nga misy diso ny zavatra mividiny tsy misy diso ka fa maninona indray ohatrany andao alohantsika hiverina any amin'ny madamy beby izy raha nijery amin'ny taratasy ny se tsarako zao ange maninona ka tokony hotelin-jato famerim-bola ho neninay fa mihoatra be mihitsy ny reto lasa telin-jato sy arivo angamba hevery madamy bebe hoe 2 arivo ny volako dala be koa tia salamy tika tsy izany ary ve ny tsara nahazo tombony zany tsikako andao aingana hoentina mody dia hividanana mofo aza miverina any amin'ny madamy bebe zany sady zany ianao na be mihitsy ka mangalatra nge zara vao mitazona nyty ambom-bolo ty mangalatra hoana arany nisy nanomeko inona akizy venjana koa ty salamy ty zany ka tsy mety ny makantsian'ny tena ozy izy dadanay sy neninay andeha averiko any amin'ny madamy bebe ty famerim-bola mihoatra ty andeha rera raha tsy andesy tsy mampaninona salamo andao raha zaraina anankiroa iny mihoatra iny dia nesea eto miverina any amin'ny madamy bebe fa ny atsasany hoentiko hividanako mofo tsy omeko fa ho any amin'ny madamy bebe dia azavaiko amin'ny marina rehetra veloma koa ianao fa tsy akizy kanosatsy za tsy araka aminao mandeha tsony sady tsy miaraka amin'ny laloatsony tsika veloma tsy maninona neny na andresy andro any na andresy ody fa nga ny ataman'olona tany ianao na andresy aho nandresy ahoana reo zavatra nasenonena vidiko tatarao aloha le hoe nandresy fa tsy azoko avy ary neny eto akaikiko eto dia ho tantaraiko amineny tsara ny zavatra nisy vare tsara zany ry salama tena nandrisy marina ianao saika nangalatra ianao raha tsy namerina amin'ny famerim-bola mihoatra
izy tsy ho an'ny salamy irery ihany fa ho antsika rehetra. Rehefa misy zavatra tsy anao, izany hoe tsy anao ny tompony nefa tazominao iny zavatra iny, dia mpangalatra ianao izay ary mandika ny didy folon'Andriamanitra. Manomboka androany ary dia tandremo tandremo so resy ny fakapanahy. Tarika le ardia miaraka mikonitsito Parisiao tantanany hoany andanitra Parisiao tsy mba isaradiza Parisiao tena mpandrisy toko Parisiao Andriamanitro sambatra jejikao anilanao tutsy aiko lazay nani ato ampoko tokana mikirawi Paresia WR izay ilay onjany fanantenana. Iarity pofitiza Pandrisiao ny fiainany no fiainako Pandrisiao ny sitrany no sitrako Pandrisiao tena pandrisy toko Pandrisiao. WR manolotra ho anao feo ny fanantenana. dia faly mifandray tanana aminao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana ny namanao mpiaramianatra ny ten'Andriamanitra aminao Iliandry amin'ny tansoa. Mitohy ny fiarantsika mianatra ny fampiasana ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika mba ho ampiasaina ary adinina amin'izany isika. Aoka tsy ho adino fa ho adinina amin'izay nampiasantsika ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomenantsika isika. Amin'ity isika dia hianatra ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana anankiray dia ny fandraisana vahiny hiara-misakafo izany. Kanefa milohan'izany dia hiaraka hivavaka aloha isika. Raha izay ny an-danitra misaotranao izay raha avelanao indray hahita tombontsoa amin'ny alalan'ny fiarah-mianatra tahaka an'izao. Mankataka anao mba hamindra fo aminay amela ny elokay ary hanome anay koa ny fananao masina hampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Azo ny akamaroantsika ianarana sy kolokoloina tsara ity fanomezam-pahasoavana anankiray ity dia ny fampiatranomba iny izany. Anisan'ny antony anankiray nampiroborobo tamin'ny fomba aingana dia aingana ny fiangonana voalohany ny fitiavana mampandroso vahiny. Tena ny ainan'izy ireo mihitsy izany fa tsy sanatry nataony programa tsy ndraindray fotsiny. Nanasa ireo mpifanolo-bodorindrina taminy sy ny sakaizany ho amin'ny fiaraha-misakafo tsotsotra tao tokantrano izy ireo. Tsy ilaina izany ny fanomanana sakafo be rehefa manasa vahiny. Tsy izany raha teo ny tanjona. Ny zava-dehibe dia ilay fitiavana mifandray sy mizara izay hananana izay mahasoa na kely aza. Dia nafaly azy ireo ny nampandroso ireo vahiny avy lavitra indrindraindrindra. Fifaliana ho azy mifandimby mifanasa amin'ny sakafo ihany koa. Lasa fomba fiainan-jareo izany. Tsy amin'ny andro anankiray ny andro sabata fiaraha-mivavaka ihany
fa mifiaina ny andavanandro mihitsy iainana li izy zao ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:2 asan'ny apôstôly toko 2:2 ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinana ny mofo ary ny fivavahana tsy afaka iara-misakafo raha tsy miresaka ny fifaliana sy ny zavatsarotra zay lalovany eo amin'ny fiainana mifampahery mifanorohevitra mora ny mahazo an-tsaina fa ireo kristianareo zay nanao ny fijoroana vavolombelona ho antom-pisiny fitoriana ny filazantsara ho antom-pisiny dia nampiasa zany fomba fifandraisana zany mba hitomana ny hafa mpiara-monina na mpiara-miasa aminy ho eo amin'i Jesosy rehefa nahazo ny fitokisan'izy ireo sy ny fitiavany. Zany ny fomba fiasa zay modely napetraky ny fiangonana voalohany tokony ho arahantsika koa amin'izao fotoana izao. Malalaka be ary tsy hanavahana ny fanasana azontsika tao, manomboka amin'ny mpiray fanantenana, ny havana, ny mpiara-miasa sy ny sisa. Ary tsy ny karazan-tsakafo iaraha-mihinana ny zava-dehibe averina ihany, fa ilay fitiavana te hizara zay ananana ao anatin'ny firalahiana tanteraka. Mahafinaritra antsika ny miaraka amin'ireo olona efa mifankazatra amintsika izay ananantsika fitokisana. Tsara zany, kanefa tokony ho velarina amin'ireo olona tiantsika handray an' Jesosy ho mpamonjy azy koa zany. Ny mampalahelo matetika dia lasa mivadika ho antony hafa mihitsy no hifanasana iarahana amin'ny sakafo. Ary nandray aza dia Satana ny mahazo vahana satria resaka maloto sy vetaveta lasa mahazo vahana ao anatin'le fiarahana. Tsy maintsy apetraka mazava ny tanjona rehefa mifanasa sakafo, dia ny anomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny firalahiana madio, manorona fifampatokisana atonga an'ilay olona afaka mandray ny filazantsara. Amin'ny fomba ahoana azy no anatrarana ny hafa? Maro amintsika no afaka manasa mpifanolo-bodorindrina, mpiara-miasa, olona manirery, mipetra-drery zany mba hiara-misakafo amintsika. Nahoana moa raha atao isam-bolana aloha zany na farafakely ny isa-telo volana? Reny fifandraisan'ireny dia miteraka fotoana mety azo ararotina hijoroana ho vavolombelona. Ny amin'ny fomba nahitantsika an'i Jesosy, hampahelezana koa ny vahintsika amin'ny famakiana teny fikasany Baiboly ho azy ireo, hanaovana vavaka ho azy. Anisan'ny zavatra manohina ny fon'ny olona asaitsika ny mahita ny zanakitsika mivavaka ho an'ny sakafo. Araka ny ohatra nomen'ireo fiangonana voalohany, mambra tao amin'ny fiangonana voalohany, dia ho be dehibe ny olona zay handray ny filazantsara amin'ny alalan'ny fomba fiainantsika manao tahaka ny nataon'izy ireo. Anisan'izany ny fitiavana mampandroso vahiny. Ahoana hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina 12:17, Romanina 12:17, miantra ny olona masina arak'izay ilainy, mahazo mampandroso vahiny. Ilaintsika ny manitatra ny sehatra finamanana mba hitondra soa ho an'ny hafa, fa tsy hitondra loza ho an'ny hafa. Ilaintsika ny miaro amin'ny olona, mampiasa ny fampiatranom-bahiny toy ny fomba tsotra mba omby hanorenana fatoram-pisakaizana hitomana ny hafa ho eo a-tongotry Jesosy. Zany no atao hoe fitiavana miasa. Amin'ny fampiraisana ny fotom-pinoana sy ny firalahiana kristianina dia hitarika ny mpiarabelona amintsika hanorona fifandraisana amin'ny Kristy sy ny fiangonana isika. Ary ireo fomba roa ireo indrindra no hanampy antsika hitoetra tsy azo ozongozonina koa amin'ny finoana izay tanantsika. Rehefa mifandray am-po amintsika ireny olona ireny tao amintsika ho any amin'ny fiangonana, dia aka tsy ho adinontsika fa anisan'ny toe-javatra lehibe misakana ny olona tsy handray fanapa-kevitra ho an'i Kristy ny tahotra sao arian'ny namany. Noho izany dia ianao izay namany vaovao no tokony ampiorina tsara ny fifandraisanao aminy, ary tsy atao amin'ny resaka fotsiny zany fa amin'ny fomba rehetra ara-dalàna zay azo atao
ahafahana manatsara sy manatevina ny fifandraisana aminy. Anisan'izany ny fiarahana misakafo, fiarahana mitsangatsangana, mifamangy ary mifampivavaka. Isy mpivady manana ny ampy nanaiky ny fanasana ho tonga ny amin'ny fiangonana rehefa sabata. Dia niezaka nanao fandaminana ny vadin'ny pastora sy ireo vehivavy tao amin'ny fiangonana dia nanendry mpivady 3 hafa handray azy ireo. Fianakaviana tsirairay dia nifandimby anasan'ireo mpamangy ireo isaky ny sabata atoandro. Rehefa tsy misy fahafahany anankiray dia manosokevitra amin'ny hafa indray dia mifandimby zareo. Vokany lasa ny amafy ny fatorana nisy tamin'ireo olona ireo sy ireo olona izay nasainy hiaraka misakafo. Ary dia tsy sarotra tamin'izy ireo taty aoriana ny nanatevin-daharana ho isan'ny mambra ny fiangonana. Ary tamin'ny andro nanaovana batisan'ireo mpivady ireo dia lazainy mazava tsara fa noho ny fandraisana mafana nataon'ny fiangonana no natonga azy ireo hosahy andao ny fiangonana nisy azy teo aloha ary nanatevin-daharana ny fiangonana izay tsara fandray azy. Fanandramana tsara zany ary tokony olaintsika tahaka eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Ny zavatra tsy maintsy atao voalohany aloha rehefa nao ty fanandramana ity isika dia aza mandeha amin'ny herin'ny tena. Eto ambavaka ny olona izay tianao asaina voalohany, ny olona asainao tsirairay eto ambavaka mba ho tratra ny tanjona amin'ny antony anaovanao an'izany. Dia ho hitanao ny vokatra. Andriamanitra no manome ny vokatra rehefa tapa-kevitra ny anao fampiarana ny torohevitra ny meny antsika isika. Hitahanao any Jehovah eo mpanaovana an'izany fanandramana izany. Amen. Tarika lalao Sakaizanamako babalibure Jesosilai pamutenumi yatuiza Le paradisa su Sainatamanga Hindre fabiandiza Ni fiainanao manotolo atoloriazire Ilazao ireo namanao izay mbola tsy nande Iatakadure azambaka sao de unenina Rizikizandio raisirenetu Mi fiainaneto antananeka Temielina Andemba udiza Azayelare Famia anjari Jeso Letanala na walina Tia yefavununa Azade farineti Fandawisikanga Omyangavyana Lai Jesositi Fununa veyana AWR zay lay onjany fanantinana Ilauziavuku Zay mangejana Ireu izay mamatutrani Fiainana weti Jesusi tukusu Fununa iza Hitahantananidi Nasaruta simideza Aza izani lalana Azakivi mandegana
maherezare jesositiawo ndetuiza anaomisitaka tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana dia fifaliana indrindra ho an'ny ekipan'ny feon'ny fanantenana ny miara abantsika tsirairay avy ary manasa antsika rehetra indrindra fa ny tanora anaraka ity fandaharana vokary nonja-peon'ny feon'ny fanantenana ity hiaraka andray lesona sika lesona mahasoa amin'ny alalan'ny dinidinika izay aroso antsika eto miaraka amin'ny namana Eliandre amin'ny tantsoa nefa miloha izany dia andehalosika anaraka tantara anankiray meno finaritra ary tsy misy mafy tsy lahitra ny zoto tsy efa hodimy fologony ve zay solo ampy zay so de tsy zakany sarety ka hitandozy eny an-dalana eny gony lehibe mantsy ireo fa tsy gomy kely aleo iandry ny sarety manaraka andray ireo ambon'ireo de afatoro mafy tsara ny vavagony zay afaka mandeha am'izay nareo ao le roa afaka mandeha am'izay nareo ity rehefa le manja ty ka impiriverina zany ny sarety vo voatatitra daholo reo vary reo robary a am'izay vo ny atsasapokatra fotsiny reo voangon'reoko no mbola ao ny ovy ny katsaka ny mangazo ny aza be fanahina am'izany ny be ny zava-dehibe de ny fahatongavan'ireo vokatra rehetrareo eny an-tsena rapitso raha mba nisy fiara lehibe mpitatitetana mantsy tetỳ tanàna tety de sy mba sahirana toy zao sika nitatitra n'ireo vokatra reo robary a ka iandro fiara tsy hita viriny eny be vo etsikanao zavatra aleo zay misy no ampiasaina aloha azo atao tsara mividy any orinany rehefa miodina tsara ny oronasa kelitsika e tena tovolahy be heri-potokora ianao ty robarika iza moa ny nanam-po hoe hanangana orinasa ty ambany vohatra ty ianao aty orina nefa de olona nahavita fianarana ambony tokony mba hoe miasa birao fa tsy iosina ny fotaka sy ny vovoka tahaka zaoko maromaro ihany ny tanora tahaka anao ka ny nofinofoko ihany no miteraka ny heri-poko e de tanteraka rehefa arahanasa mafy rineny be a araha samiasa birao daholo ny tanora rehetra nahavita fianarana fa tsy manana fahasahina anangana orinasa de mety ho ela be vo ahita asa na tsy azo asa mihitsy aza ndraindray e zay tokoa moa izy io anaka zay de zay indrindra sady injenierany fambolena sy fiompiana ny ariny eny be iano ay zay ny fianarana ny ratoviko ka tsy alovy mba hampiarina syetina anasoavana ny mpiarabelole zao robe solo syribema mba samy mahazo asa akory za tsy manabe isampitoroka sy ny tsy anasa ety an-tanàna tsony tena mba nisy fisokafany kosa aloha viainany mponina tetỳ tanàna tetỳ atry zay nitsanganany ty orinasy tiky no sady be tovavy mandalondalo ry mariety ry sonesy ry perlinina ka mba mahafinaritra niny mahita azy ireo mandalondalo itiriny be fa de natao hojerena fotsiny tokoa aloha zareo satria tovavy miaingitraingitra tsy tia mamboly sy miopiopoky no
reny via vita ilolo zezika tainombo sy taina koa ny sasany aza vo mariny fofony fotsiny de fa ontsoka tsaroko i marilenina tokoa moa iny ny kofokofony iny izy indrindrony ato mandroso le tsarijery a mandroso le anako manga mihitsiny e zany resakareo mianakato zany e ka mba manala fanginana nyity zafy keliko ty ary jery a metika ainylay ihany niny be noelininy fa aleo alomba nde hikarakara zavatra kelo an'ny vahiny fa aiza fe de ho jerena fotsiny e misaotra betsaka ny eny be noelinina sady sarotra aloha mandainga fa nona mihitsy azy zanefa na de zany aza de misahirana be rery bebely noelinina kinona moa fa tsy vomanga sy ronono no ao e zay zao no vokatra nefa tena vavety be sady tsara ny mamy kosa aloha tena mety zany niny be ao am'le tadiavoko mihitsy ena letsy ka inona lesany vaovao jiry a ahoana ihany ty paikady ngaty e ty aloha ny sezabory de mipetrapetra sa andao nydroso ao an-trano e misaotra lesy ry bary a andao aleo mihitsy lesy eto atokotany eto mba mangatsitsika azoko tsara mihitsy ny haiko am'ty seza somary ivaiva kely tika zo tokoa aloha elana andalo fa efa nanao programa ho any milahy mihitsy io rehefa malalaka ka ila hevitra am'lahy mihitsy ene ny antondriako aty e fa misinna rijery zao letsy efa orotaona zay no nahavitan'ny fianarantsika roalahy mianga ty ny orinasa aza efa mianga fa nya tsy hitako hoe inona sy ahoana tretiko nefa de mitsiriritra mafy a mahita nyreto vokatra ela reto fa inona marina ny tena olany jiry faripahaizana mitovy zao ihany no ananatsika roalahy ilaza manana tombony kokoa satria ilany iny anatra momba ny fitantanany ary tsy tesena azao ihany no niarana ny nofonofo tam'izany hoe samy anangany orinasa rehefa mivoaka injeniera marina mba hampandrosonany ty tanàna kelitsika ty e ka tsy efa fotoana mety ve zao raha jiry a mora milahy tokoa mantsy ny milaza ry bary a efimpiry a moa lesiny nanapa-kevitra no dingana androso a ka inona ny olany vo mahita sy mieritreritra ny olana sy ny pitsopitso ny zavatra mahadinika mety ho sakana de miorina ny ododoako jery a mahatahotra mafy lesy ary bary so de ho lany vola sy fotoana fotsiny amin'ny fananganana orinasa nefa de hiditra fahatiantoka ray lavaka amin'ny farany jery a tsy voatery toy izany foana litsy bary naony firifiry moa lesy ny toeram-piompiana natsangana teto an-tanàna teto ny mbola nanjary tsy ampy telo volana akory de rava ho azy tsy fantatra hoe ny sinina nananinina ty onka efa voatsangako soma tsara le toeram-piompiana lehibe mba efa nofinofisiko hatramin'izay de tsy andeha araky ny namina vinako azy akory de ahoana ka mango ny fotsiny fahavalon'ny fiompiana eo koa mpifaninana rabarotra ny kalitaom-bokatra ny mpanjifa avoletam-bahoka indrena taka ny hoe manondrana vokatra makany ivelany lesy azony lavy ny ayako ry bary zany rehetrarehetra zany ry bary mibana ato andohako ary zay mampianaanahatra am'izao azoko tsary marina tokoa aloha fa na de efa manana drafitra maty-paika azy sika de tsy voatery andeha araka ny vinavina ny fisotro ny tetikasa indraindray zay ho alefa naiko
ary marina ny eritretro zany. draydraydraydraydray oka aloha saingy raha araka ny fianarantsika seraha dia azo fehezina tsara zany marina sady iso. Tena marina fa jerya ninonina tetika asa tianga tao de tsaro fa tsy andeha moramora am'izao, tsy maintsy misy fahavalo na sakana trany sika mila mivonina hiatika an'izany sy tady vaolana trany. Ny sakana tsy maintsy misy fa sika tsy maintsy mandroso ihany ko. Ekeko aloha zay e. Ohatra kaiky no lazaiko hoe ela nahita tsara ny angako tany am-boalohany teo ny valala, teo mitondra-drano, ny tsy fahampindrano, ny toetrandro ny vadibadika sy ny sisy, mijerena ny vokatra taona voalohany, zara raha niverina ny masokarena. Neson'ny olona sy ny nomezany mihitsy ny fahavoazako, tsy kivy hafa niezaka sy ny tady vaolana ry jerya de zao hitan'ny lazao ny vokatry. Me mandroso letsy ny orinasany laribary a. Ny fianarana ny raisiko sy nampiariko ny ampy an'ireo lesona azoko tamin'ny tsy fahombiazako tany am-boalohany lesony nanify ahy. Taona faharoa sika zao a tena azoko tsapaitanana fa nietsara ny vokatra tamin'ity. Hitatra tsy kelikely ny fandrosoana ry jerya. Jereo mbola sarety zao no mitatitra ny vokatra mankany an-tsena, tsy mbola tianao fandaniana be hividy fiara hitaterana vokatra sy esana aloha fa manitatra tsy kelikely. Zany akory tsy midika fa tsy mahombo ny asako na tsy manam-bola fa miainga amin'ny zava-misy e. Mahavelom-bolo alesy ry bary maheno an'izany tenin'ny lahy zany a. Rovina letsy ano raha ny fahazahoako azy de tsy any amin'ny ara-teknika na ny fitantanana ara-bola loatra ny tena olany lary jerya. Satria olona tena maragn-tsaina ny elano mahatra ny mpianarany. Izy aloha fa nytoetsainy lahy mihitsy no mila amboarina. Eny e, tsy maintsy miady letsy ry jery raha te endrandra fahombiazana ary tsy maintsy manaparetana ihany ko. Tsy misy zava-tsoa azo fatany zany letsy. Mila fahasahiana, tsy misy resy tsy miady zany fa valo azo resena tsara raha zay tao ohatry. Marina tsy isoko ihany na ny tenin'ny laribary a. Zay hoa betsaka aneletsy ny tanora tahaka atsika e, manam-pahaizana na vita fianarana ambony, betsaka ireo manana nofinofy teo lasa lavitra tahaka atsika sela ihany ko. Saingy ty tahotra ty ny tena vato misakana lehibe tsy atongavana am'izany. Oatra n'izao mahazo azy zao nefa azo resena zany e. Mandray lesona amin'ny tsy fahombiazan'ny hafa ihany ko tsika ry jerya. Fa tsy atao akivo zany mba tsy avoantsika ihany ko zay nahavoa azy riny. Misaotra betsaka letsy ry bary tamin'ny torohevitra reny zavatra nambarany la tamiko reny mihitsy ny valim-panontaniana nandrasako hatriny ela. Tena mananamana tokoa e. Tsy angatakandro tsony afa rehefa avy eo ihany dia anomboka. Rehefa avy eo io dia eo atomboko. Tsy misy isorana mihitsy zany ry jerya. Mino afa amin'ny herintaona tahaka izao dia ho anisan'ny mpandraraha ity an-tanàna elahy. Fa zany rehetra zany dia angatahana mba hiaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra avokoa. Marina zany e. Ninonina matsy fikasantsika dia tsy ho lavorary mihitsy raha tsy miaraka aminy. Misaotra letsy a. Ho hitan'ny jery fa tsisy dikany akory ny hiatrehan'ingany tahotra rehefa apetraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary ho voaro amin'ny fahavalo manimba ny tetikasa rehetra. Ka afaka niaraka amiko hividy fitaovana vingahy e.
misimisy ihany mantsy raha zay lisitra vitako zay edesy na ty zao ihany aza ty fa vonona eny are aleo ary tondra sarety tsika selahy asiana ny entana za mitaingina mo ela mandroaka ny omby taka le fahazazana letsy ena mety oa ho anaovako mihitsy le kapa fingotra taloha iny zay mbola voatahiriko tsara niny iny ilavy de andalo eo amindro Marlene zany tsika siraha ela ty le sorobary ary zay ihany ze vomanga soronondro niny be fa efa ela ihany zay no tena tezitra aminao mihitsy aloha fa nahoana ndray zano mipempenina mikaroketra sy aroa eraky ny lakozy ronono efa oro litatra ny nandrahoako tao fara vody vilany sisa tavela marsely ny nahazo loza voatabataba ny everiko fizy ny nandany ny vomanga sy ny ronono menatra olona mihitsy asala am'ireny hoe sarotra kaniny reny ay ianao no ay safery olona ka vomanga ray vilany de lany ny bary daholy ronono na jifa azafady rery jery fa sendramze mariny tsy maninona re zany bebea afaka mitondra mantany a de andrahoako any an-trano ka za kosa vina lala fa no iveriko hoe androndray ininy be sady zany miasa mafy mila sakafo betsaka sady matsiro loatra koa aniny vomanga niny be ka zay zany nahatamananao nakao an-dakozy lava iny nefa efa jery eo any ty abe anao ropary ohatray mitsingilailany zany sezany ropary zay ary tena nyletiky ty rijiry a koe fimba le sizabokely efa iriry amoropary ny napatriahanao fa mila solondreo sezay o tokotany reo fa ianao be marenina be fangatakandro zao ianao ty ny nafiketra ikano soa aza lesy fa ivaiva le seza fa ratsy fipetrany raha voavo levovotra le pataloha mamitsanganagy anarery-bary ty efa jery efa tena misaniaka be mamenatr'olo tenao ohatray ka tsy tafatsangana ni ay efa ho avy eo zay Marlene anaty an'le vola vidy mbary efa tena i Marlene koa ty tamty ary miaingo tsara iriany izy zany ka so de tsy vidim-bary fotsiny ihany ary ny ateriny atiry bebea ka manao sy metimety kosa izy no ay zany io lesy mitsanganaingana lesy de ndavo Marlene kely bary be vola kosa ve misy materina ka tsy mba ataoko sy mety andraisana azy manahoana Marlene mandroso mandroso ny ry Marlene tsy misy mafy tsy lahitra ny zoto tantara no soratan'ny Rota Sitraky ny aina nandrenesana ho an'ny Fanja Naritiana ary Rila dia fifaliana ho an'ny zokinao Eleandre Mitansoa indray ny mitafa aminao zandry mpanaraka ity fandarana ity fandarana izay natao ho antsika tanora mandray andraikitra moa no lohateny nomena ity fandarana ity satria izay no tiana hanentanana antsika be diaibe ny olana manodidina antsika izay mety ahatonga antsika hanofialantsiny eo anatrehny tsy faombiazana izay miatra eo amin'ny fiainantsika
azankinina amin'izay ataon'ny hafa na tsy ataon'ny hafa aminao anefa ny fahombiazanao miankina manontolo aminao zany dia manentana anao zay handray andraikitra avetrany misy avetrany ny zavatra azo atomboka rehefa ataonao miaraka amin'Andriamanitra izany dia tsy maintsy mahita fahombiazana ianao. Marobe ny tanora tsy anasa raha miresaka asa isika amin'izao fotoana izao ary miamitombo ohatrany izany tanora tsy anasa izany miteraka olana eo amin'ny fiarahamonina izany. Betsaka ny antony ao ireo mahita fa hatrany amin'ny rafim-pampianarana mihitsy ny olana, ao indray ireo mahatsikaritra fa mamokatra olona mahay miresaka ny akamaroan'ny sekoly fa tsy mamokatra olona mahay miasa sy mamokatra asa dia fanamarina daholo moa zany, samy manana ny filazany rehetra. Zao anefa tsy ny faniliana ny tsy fahombiazanao amin'ny hafa no hatonga fahombiazana eo amin'ny fiainanao, fa ny anao hatrehana zay ahatafavoaka azy. Nahoana ny misy olona niara-nianatra, olona mitovitovy fari-piainana, mitovitovy toe-javatra iainana, mitovy fahalalana koa aza, kanefa tafavoaka ny sasany tsy tafavoaka ny sasany. Ibary ohatra dia tafavoaka tamin'ny fomba ara-dalàna miainga avy amin'izay zava-nisy kely teo an-tanany dia nampitombo zany tsy kelikely ny fandimby-teniny olana sy ny tsy fahombiazana ary ny fahavoazana matetika, kanefa tsy nataony ankivy azy zany fa mandray lesona avy amin'ny asa tao izy dia manitsy zany hatrany hatrany eo am-perinasa. Tsy asiany fiatraikany ratsy eo amin'ny asany izay mety ho fieveran'ny olona azy. Dia ao indray ireo fatra-pandalina loatra anga no azo ilazana azy, dia tsy tafahetsika eo satria mahita lafy ratsy ny foana tsy ahafahany manomboka tahaka anjery. Mety isy antony hafa manodidina, kanefa ny tena antony fototra hitantsika eto izao, ny tahotra ny tsy ahita fahombiazana zay ny olana fototra teo aminjery. Ny tahotra ny tsy ahita fahombiazana ary nolazainy mihitsy ilay izy, manam-pahaizana izy ary manana fahaizana tombony no ny anibary azy eo amin'ny lafiny fitantanana, fa saingy be fanahiana loatra. Sanatria lasa namosavy azy indray ve ny fahalalana be izay nananany? Tsy ny fahalalana ny ratsy ary mahita fahombiazana kokoa ny olona nianatra, fa ny toe-tsaina hoentina mampiasa azy, mampiasa n'ilay fahalalana no miantoka ny fahombiazan'ny olona anankiray na tsia. Nisy fikaronana tao izay voapirofo hatrany hatrany ny fahamarinany na lalàna fa ny toe-tsaina no miantoka ny 80% ny fahombiazan'ny olona anankiray ary ny fahaizana ny tovoziny no miantoka ny 20%. Samy zava-dehibe ireo fa goavana lavitra ny resaka toe-tsaina. Nisy olona izay fantatro tsara, zara raha nanana fahalalana, CPE ny lazainy fa diplômany, kanefa izay fahalalana kely nananan'izay rehefa nampiasainy tamin'ny toe-tsaina manokana mihitsy, dia tena niavaka zany lehilahy zany teo amin'ny lafiny fiariana, manana trano amam-polony. Any amin'ny 3 maraina izy dia mifo, ny mpanofa tranony dia olona manam-pahaizana avokoa. Ary samy mitolagaga mandinika hoe ahoana ary ny fomba fiarian'ity rangahy ity. Matetika azy ianao mahita azy mandeha tongotra, mijerena, samy mijerijery teo daholo zay hoe sao ary ny mba misy fitadiavam-bola tsy madio. Tena tsy marina zany. Tafaresaka tamin'izay fa ny fomba fiasany mihitsy sy ny fahazotonana nana ny fahasahiny, zany rehetrarehetra zany dia natonga azy ahita fahombiazana. Raha izay rehetra izay nitazana kosa dia feno ahiabe loatra eo anatrehany zavatra tokony ho andramana fotsiny aza. Reto ary misy lesona vitsivitsy izay sotontsika avy amin'ny tantara iny ary inoko fa efa voarainao ihany. Voalohany, ny tahotra tsy hatrehana dia mitombo atoerana. Tsy miala ho azy zany fa maika aza mitombo. Na tahotra jery, misalasala foana izy, dia miamitombo zany fisalasalana zany, dia miamitombo koa ny tahotra. Ka zao hoe aza antosirana ny zavatra mampatahotra anao fa atreo ampilaminana, fantaro, ikaroy vahaolana mibavaka avetrany, ary zay azo atomboka dia atomboy avetrany.
aza matahotra ny vavan'olona ny am'izay zavatra naresy lahatra anao fa tokony ataonao. Ilainao ny mandray torohevitra fa sy vano izay tsy mampandroso. Faharoa, tsy misy olona mahay sy ahita fahombiazana tanteraka avy hatrany rehefa manomboka asa na tetika asa. Fa eo am-panaovana no mivoatra tsikilikely. Ilaina ny mandinika tsara melohany hanomboana, fa rehefa misy zavatra azo tomboka dia atombo avy hatrany. Manao tombana eny am-panaovana, manao tombana tsy akiato, ahitana ny mety sy ny tsy mety ary ny tokony ho atsaraina, dia aza vela piato ny tsy fahombiazana fa ataovy fakana lesona ho fanatsarana ny fanoizana ny asa hatrany hatrany. Ary farany, fahatelo, nafinaritra ry fakatahaka ny zavatra nataony Bary satria sady tsy nisorona ny lazany marina tamin'ny jery tamin'ny mpitiavana izy, hampahiratra ny masony jery ny amin'ny olana tena manakana azy tsy ho afaka manomboka, no sady nanampy azy hanao dingana avy hatrany hiaraka hanomboka zavatra azo atao avy hatrany. Zany no toe-tsaina ilayntsika tanora malagasy, tsy sanatria fampifosa na hifaninana fa mifanohana, mifanoro-hevitra, dia samy ho faly anie rehefa samy tafity. Tsy soa azo avy amin'ny fifanam-pepona na ny latsa fa mifanarina, mifanoro ampahendrena hatrany hatrany. Sa tsy misy tanteraka ny antsika manana fahadisoana daholy, ary tsy misy navelan'Andriamanitra aleo tena raha teo isika fa natao ny ifameno. Noho izany dia ataovy tombontsoa ho anao ny mifanampy amin'ny hafa eo amin'ny fiainana isanandro. Dia izay koa no mamarana ny fiarahantsika tanora teto tamin'ity anio ity, manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Ilian. Antenaina fa nandraisantsika lesona ny fandarana izay naroso teto androany. Ny hirarinay dia ny ahaizanao mandray fanapahan-kevitra tsy amitahotra miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra mba hahafahanao mijinja vokatra tsara amin'ny androm-piainanao rehetra. Dia atreto ihany koa aloha ny fiarahana androany. Namanao fanjaniaina no nanomana ny fandarana ho anao teto, niaraka tamin'ny namana Rila ny sahana ny lafin'ny teknika. Mandrapitafandray ary. AWR Téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Ny Deutéronomie ao amin'ny testamenta vaovao no mbola alalintsika. Mpaminany avy eo aminao, izany lohateny hodinitsika anio. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikevy. Andeha aloha rahantsika mamerina ny andininy ataontsika tsenjery amin'ity lesony ity. Tadidinao ve? Matio 4:4. Andeha rahantsika manono izany. Matio 4:4. Voasoratra hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Imbetsaka Andriamanitra no nampitandrina ny Israely tsy hanao ny fanaon'ireo firenena manodidina azy. Ny mifanohitra amin'izany no nasainy atao dia hany atonga azy ireo vavolombelona eo amin'ireo firenenin'ireo. Mampitandrina azy ireo indray Mosesy ao amin'ny Deutéronomie 12:7-7 ny amin'ny fanaony izay fahavetavetany eo mason'i Jehova. Ao amin'izany tontolo kevitra izany nefa dia izao no lazainy andininy 17. Deutéronomie 12:7 aoka ho tanteraka amin'i Jehova Andriamanitra ao ianao. Ino nambaran'i Mosesy ao amin'ny andininy 15-17. Andeovaka itsika ireo andininy ireo ary ampitahintsika amin'ny andininy ao amin'ny testamenta vaovao.
Deuteronomi 7:20 ka hatramin'ny 7. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no atsangan'i Jehovah Andriamanitra ao anao, izy no hoenonareo araka izay rehetra nangatahanao tamin'i Jehovah Andriamanitra ao ta Horeba tamin'ny andro ny voriana hoe aoka tsy hiaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra intsony ary aoka tsy ahita izany afo lehibe izany intsony fa andreo maty. Dia hoy Jehovah tamiko, tsara ny teny izay nolazainy. Mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao ka ataoko ao ambavany ny teniko ary olazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Ary izay rehetra tsy mihaino ny teniko izay olazainy amin'ny anarako dia izany ho itsara azy. Andeovaka itsika indray reto andininy ao amin'ny testamenta vaovao reto. Ny tenin'ny Petera aloha, Asan'ny Apôstôly 7:12. Asan'ny Apôstôly 7:12. Fa Mosesy nilaza hoe mpaminany no atsangan'i Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahaka izy no hoenonareo amin'izay rehetra holazainy aminareo. Andeovaka itsika koa ny tenin'ny Stefana. Asan'ny Apôstôly 7:17. Asan'ny Apôstôly 7:17. Izany no Mosesy ilay nilaza tamin'ny zanak'Israely hoe mpaminany no atsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahaka. Miresaka ny amin'ny fanekena nataotao sinay Mosesy dia nilany zanak'Israely azy ho mpanelanelana azy ireo sy Andriamanitra tamin'ny nanomezana azy ny lalàn'Andriamanitra. Tamin'izany no nampanantenan'i Mosesy azy ireo indroa fa anangana mpaminany tahaka azy Andriamanitra. Araka ny tontolo-kevitra dia ho tahaka ny Mosesy izany mpaminany izany anelanelana ny olona sy Andriamanitra. Taonjato maro taty aoriana dia samy laza eo an-dalan-teny io Petera sy Stefana raha nanondro an'i Jesosy araka ireo andininy efa nivakitsika tao amin'ny Asan'ny Apôstôly ireo. Ho an'i Petera, Jesosy no fahatanterahany izay nambaran'ny mpaminany masina ka tokony hankatoho azy izay ambarany ny mpitarika. Nampiasa eo an-dalan-teny fantatry ny Jiosy io Petera ary nampifandray izany mivantana tamin'i Jesosy sy ny tokony hibebahan' izy ireo noho ny amin'izay nataony taminy. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:7 indray dia i Stefana no mitory an'i Jesosy, na dia tontolo-kevitra samihafa amin'ny an'i Petera azy izany. Nilazany amin'ilay teny fikasana manan-daza ihany koa izy ary nanambara fa manondro an'i Jesosy izany. Nambarany fa ny anjara asan'i Mosesy teo amin'ny tantara sy ny fitarian'ny Jiosy dia naneho mialoha an'i Jesosy. Tahaka izay nataon'i Petera, i Stefana koa dia nitady izay hanehoana tamin'ny vahoaka fa Jesosy no fahatanterahan'ny faminaniana ka nilan'izy ireo ny niaino azy. Tsy araka ny fiampaganana tao izay nilazana fa niteny ratsy an'i Mosesy sy Andriamanitra i Stefana ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1:20 fa nitoriny mahamesian'i Jesosy ho fahatanterahana mivantana ny zavatra nampanantenan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy azy izy. Milaza ireo andininy momba ny ananganan'Andriamanitra mpaminany ireo fa Jesosy no ivon'ny Baiboly manontolo natao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao. Tsy mpaminany fotsiny izy fa mpamonjy sy mpanavitra antsika ihany koa. Aoka isika iorina aminy fa tsy misy anarana hafa aza ho tsika famonjena. Tapitra ny fiarahantsika mianatra androany, aza dimy manaraka ny toy. Mirary ny fitahin'ny tompo aminao ny mpiara-mianatra aminao ka leba andretsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feon'andriamanitra.org.
feo fanantenana org.